Mbola aty amin'ny toerana antsoina hoe KAMBANTSOA Kaominina MAROHARONA no misy atsika amin'ny ity fandaharana faharoa atao an'ity toerana ity. Lavidavitra ny toerana, eo amin'ny 7 kilometatra miala ny lalam-pirenena voalohany. Ary raha ohatra ka misy efa nihazo ny lalam-pirenena voalohany dia eo alohalohana kadin'ondry sakay no mivily amin'ny miakavia, zany hoe mianatsimo no misy an'ity toerana ity. Lavitra ny toerana, mafana ity zao ary migaingaina be ny masoandro. Araka ny voalaza tamin'ny heriny, ny vanim-potoana tena isian'ny tazo ity dia manomboka volana May, Jona, Jolay, Aogositra eo. Ary toerana izay tena misy ny antsoina hoe tazo. Voafaritra tamin'ny farany hoe misy ny tazo moka, fa misy koa ny atody tazo. Mbola hiaraka amin'ny Centre National d'Application de Recherches Pharmacieutiques isika na CNARP, izay mpikarohana eo ambany fiahian'ny ministèren'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Ny tapany faharoa fandaharana araka ny efa voalaza dia ireo dingana atao mba hikatsahana ny fomba hoentina mamongotra ny tazo. Izay aloha no harantsika amin'ity fandaharana faharoa ity. Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy, anasananao ny fandaharana. Eny Ramatoa tonga eto indray isika inona sy inona zavatra ho hita androany mikasika ny zavatra nataonareo taty voalaza teo tao anatin'ny 20 andro zany reo ekipa reo taty anatrika ny atao hoe sombiny amin'ny zavatra nataony tentsika inona sy inona izy reo. Raha ohatra ka ny zavatra hita ety zany dia voalohany indrindra aloha fifampiresahana angambany amin'ilay olona hanao an'ilay mitafiditra ao anatin'io fikarohana io. Mariako no fa izao fikarohana zao ny protocole rehetrarehetra zany dia fanandalo tao amin'ny nahazo ny fankatoavan'ny Comité d'éthique de recherche biomédicale de Madagascar alohany nanapampiarahana azy raisin'ny dokotera izy dia rehefa manaiky hiditra ao anatin'ilay fikarohana dia raisina daholo zany no mikasika azy rehetra ny hafanany, ny tension, ny lanitra sy ny sisa zany. Dia rehefa avy eo dia mandalo ny partie technique amin'izay zareo amin'ny resaka hoe tiliana ilay tazo, karazana tazo misy ao aminy, ilay tazo efa nifampiresantsika teo. Dia ankoatr'izay ihany koa jerena ny fisian'ilay fahazakany na tsy fahazakany an'ilay fanafody tazo, ilay resantsika hoe mampisy atody tazo iny. Zay zany amin'ny ankapobeny. Dia jerena koa ny tany tsy fahampian'ny rà na fahampian'ny rà ao aminy. Raha ny fitiliana ny tazomoka, ilay karazana tazomoka anankiroa na tazomoka hafa koa zany dia tonga dia vita avy hatrany eto. Ilay anankiray ihany koa ilay fijerena fahazakany na tsy ny fahazakany ilay fanafody dia tonga dia hita avy hatrany eto koa. Ilay tany tsy fahampian'ny ny hémoglobine dia tonga dia hita avy hatrany eto koa. Misy ihany koa sapany izay vitaina any Antananarivo any amin'ny laboratoire zany, ary ny ampahany farany araka ny lazaiko teo izay mbola tsy vita eto hijerena zany ny resaka genetika dia natao any ivelany. Ny dingana atao zany raha vao tonga eo ilay ankizy na ilay olon-dehibe efa nanaiko hoe anao andray anjara amin'ilay fikarohana dia mandroso aty amin'ny dokotera aloha izy, raisin'ny dokotera alaina ny tension, alaina ny lanjana dia anontaniana hoe efa nandray fanafody sa mbola tsy nandray, dia ny renseignement rehetra izay ilaina mahakasika an'ilay izy anontaniana andro zareo daholo. Raha vao efa nanaiky izy andray anjara amin'ilay fikarohana dia manao suivi manamarina an'izay. Dia izay vao miditra amin'ny côté biologie dia jerena ny TDR na misy tazomoka izy na tsy misy, dia jerena koa izy na déficient suspecté na tsy. Dia izay no atao. Zany hoe isika zany tsy mba fitaovana avy any mihitsy mba hahafahana mamantatra izay ao anatin'ilay ranon'olona.
mitondra fitaovana avy any ny ekipa amin'le TDR ny anankiray dia le G6PD koa efa misy appareil hitestena anazy dia 2 minutes iny dia vita dia le TDR 15 minutes dikan'izay zany mandray olona anankiray hatrany amin'ny dokotera ka hatramin'ny fivaliny résultat eo amin'ny 20 minutes à 25 minutes eo efa fantatra daholo. Amin'izao fidinana fotony ataon'ny mpikaroka moa zany raha ny hitantsika teo dia betsaka ao ny technicien na laboratoire, ao ny dokotera, ao karazana scientifique na technicien samihafa manao ny fikarohana mikasika an'ity tazo ity aty amin'ny faritra aty. Inona ny tena hoe nanainga anao zany amin'izay fandraisana tsara? Ny natonga na tenananao an'ity fizana aty moa zany dia amin'ny resaka filaminana zany aty amin'ny faritra aty betsaka ny moka ny asa tsy maintsy alina foana avy miasa dia izay no natonga ny tenako nandray anjara tamin'ny testa tazo. Manahoana ny fitrangan'izay tazo zay aty satria ohatrany samy manana fitrangana io isa-paritra fa raha ty manokana efa misy azon'olona zay ohatratra fitrangana. Matetika moa zany efa nahita fitrangana izy io taty amin'ny faritra taty izay olona tratrana izy io zany dia tena tonga dia fanina dia tonga dia toratorana mihitsy zareo tsy afa-mihetsika tsony tonga dia bataina dia entina moto. Misy maty efa betabe ny maty amin'ny tazo amin'ny tazo satria ny tazo moka tsy mitovy amin'ny tazo sotra fa mahery vaika tokoa ary tonga dia mamono mafaty ray andro ro andro dia efa maty le olo. Inona no nataonao teto maty afaka omaly? Enandro any zany zao fa nanao teto dia afa-potratera satria tsisy tazo moka zany sao. Vita le izy. Vita le izy. Hita le ao anatin'ny rano ao zany. Hita daholo fa tonga dia négatif. Négatif. Dia fitandremana zany sisa. Fitandremana zany dia esorina ny lobolobo manodidina ny tanàna. Zay zany ny zavatra soroana voalohany indrindra. Dia ny fanaovana ary lay odimoka. Somary mampalailay finosana ihany raha mitany mafana mampiasa reo. Aminay aty ny moka tena mahery be mihitsy. Tena lava vava sady masiaka. Araka ny efa voalaza teo dia saika ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny famantarana ny tazo ao anatin'ny raha dia nidina taty fitaovana fampiasa mpikaroka reny fa tafidina taty atoerana. Misy santionana vokatra ny fikarohana natao reto araka ny narantsika teo nisy ny fakana rady, nisy ny fijerevana azy dia misy vokatra vitsivitsy reto dia ao moa zany hanazava azy ny atao hoe ny technicien hanazava ny mombamomba ny vokana azy reto résultat valina fitiliana izay natao teto reto zany dia maro ny olona rehefa voatily fa hatreto aloha zany mbola tsy nahitana positif ny résultat-ny valiny. Izy ity moa zany hoe ahoana ny ampatarana hoe misy tazo ny olona anankiray nefa mivaly ny natao hoe TDR na hoe test de diagnostic rapide dia misy tsipika anankiray mipoitra eo amin'ny contrôle. Dia raha vao mbola misy tsipika ankoatr'ireo na anankiroa na anankitelo zany dia zay izy natao hoe misy tazo ny olona arakaraka ny taona zany ny fanafody mena anazy. Zay no afaka ambara. Ahoana ny anavana azy hoe ity tazo le plasmodium falciparum dia ity le karazana tazo anankiray? Misy karazany roa reto test reto. Tia le fampiasa andavanandro eny amin'ny tobim-pahasalamana tsotra na ny CSP2 sy ny eny amin'ny centre hospitalier. Dia tia test anankiray izay anavahana ireo karazana tazo hita ao anatin'ilay olona. Dia misy ny atao hoe le plasmodium vivax sy ny plasmodium falciparum. Dia le plasmodium vivax moa zany io no tena tanjona amin'izao fikarohana zao. Hijerevana anazy hoe manahoana ny tany eto amin'ny faritra dia
iny no entina ikarohana sy satria tokony isy fanafody fanampiny ho an'ny olona voan'ny plasmodium vivax zany fa tsy mitovy an'le plasmodium falciparum. The drug is used to treat Pikaroko izahay ary ny tena atondena ety dia ny hijery ny fandrosoan'ny asa fikarohana momba ny fitsabona ny olona tratry ny tazo. Izay no zavatra ataonay aloha anankiray. Ny faharoa dia mitondra ny traikefa ara-tsiansa mba hanampy amin'ny fampiasana ny fanafody mba ho tsaratsara kokoa ary hitondra fahombiazana. Voalamina tsara ity asa ity ary ny fiarah-miasa amin'ny CNARP, Centre National d'Application de Recherches Pharmacieutiques, sy ny fandaharana asa pirenena amin'ny ady atao amin'ny tazo, amin'ny alalan'ny fitiliana andren'ny olona misy tazo ireny, dia ahafantarana bebe kokoa izay fikarohana tokony atao mba hitondra fahombiazana. Ho hita amin'ny alalan'ny reto fitilinany raha ireto ny hoe afaka mandray tsara ilay fanafody fampiasa amin'ny tazo ve ilay olona sa tsy. Misy matsy raha izay hita fa tsy afaka mihinana na mifangaro amin'io fanafody io amin'ny olona sasany. Tsy maintsy atao zany ilay fitiliana ahitana voalohany raha afaka mandray io fanafody io ny raha ny olona anankiray na tsy. Ireo rehetra ireo dia ilaina miaraka amin'ny alalan'ny rafitra matipaika sy ireo fampitaovana ary ny olona ilaina amin'ny faritra tahaka itony. Tapitra ny fandaratsika atao hoe indromiataona zay no nanaratsika loha hevitra anankiray teto dia ny dingana izay atao hoe tsy dia nahazatra loatra ny fandaharana ny naneho ny mpikaroka izay midina ifotony mamantatra sy mitady ny mety ho fahombiazana ny voka-pkarohana ary mbola mikaroka koa aza ny aretina tazo no tena naratsika teto. Hitatsika teto fa lavitra ny toerana satria any amin'ny 250 kilometatra sa miala ny renivohitra no nitondrana atsika ary toerana izay atao hoe mahery vaika ny fiatefan'ny aretina tazo any amin'ny faritra izay nilalovantsika iny. Naratsika teto ny karazam-pikarohana atao any, ny fitiliana atao any, ny mety ho fanaraha-maso ary famantarana ny mety ho fiatraika ny fampiasana fanafody mba ho fanafa nyreny aretina tazo ireny. Ireny rehetra ireny dia niarahantsika tamin'ny Centre National d'Application de Recherches Pharmacieutiques, ivon-toeram-pikarohana iray eo ambany fiahin'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Izay ny fandaharantsika amin'ny fandarana manaraka dia hijery loha hevitra hafa indray sika mametraka mandram-piona tompoko lahy sy tompoko vavy.